tenin'Andriamanitra izay anjarantsika amin'izao dia raha sika mahita izany araka izay voasoratra ao amin'ny Mateo toko faha 20 andiny voalohany ka hatramin'ny andiny fahasivy. Mateo toko faha 20 andiny voalohany ka hatramin'ny andiny fahasivy. Rehefa iaraha mahita izany toko dia mivakotra izao amin'ny anaran'i Jesosy. Ary raha nanakaiky any Jerusalema izy ka tonga tao Betfaga any tendrombohitra Oliva dia naniraka mpianatra roa lahy Jesosy ka nanao taminy hoe mankanesa amin'ny vovohitra tandrifinareo iroa, ary miaraka amin'izay dia ahita biriky mifaritra sy ny zanany ianareo. Vahao izy dia eto aty amiko, ary raha misy miteny anareo dia lazao hoe misy raharaha analany tompo azy, ary dia havelany hoentina miaraka amin'izay izy. Izany dia tonga mba hahatanteraka izay nampilazaina ny mpaminany hoe lazao miziona tranakavavy, ino ry ny mpanjakanao avy ho anao. Malemy fanahy sady mitaingina biriky dia zanaky ny biriky miasa, ary dia nandeha ny mpianana ka nanao araka izay nandidia Jesosy azy, dia nenty ny biriky sy ny zanany ary natao teo ambony ny lambany, ary Jesosy dia nitaingina azy. Ary nankavianzany vahoaka dia namelatra ny lambany teny an-dalana, ary ny sasany nanapaka ratsakazy dia nahahany teny an-dalana koa izany. Ary ny vahoaka izay mialoha azy sy izay nanaraka azy dia niantso hoe hosana ho an'ny zanaky Davida, isaorana anie izay avy amin'ny anaran'ny Tompo, hosana any amin'ny avo indrindra. Iray masonao manamasinana amin'ny fahamarinana, fa ny teninao no fahamarinana. Amen. Ry fiangonana malala ho aminareo ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raha isika sy Jesosy Kristy Tompo. Niakatra ao Jerusalema Jesosy, izany no fiakarana farany izay niaretany ny fizaliana sy ny fahafatesana sy amikelo. Fahafatesana toy ny olona mavesakeloka fahiny teo amin'ny hazo mahafabaraka indrindra, na dia tsy nanao rasy aza izy sady tsy nisy fitaka akory teo ambava. Reheto araka ny hita zany araka ny rey fa misy fihesika symbolika ataon'i Jesosy. Nitaingina biriky hidina avy tany atendrombohitra Oliva miakatra ho an'i Jerusalema izy. Kanefa tsy zany ihany fa ao ihany koa ny ansoanso nataony vahoaka izay mialoha sy izay nanaraka azy, nanao hoe hosana hosana ho an'ny zanaky Davida. Isaorana anie izay avy amin'ny anaran'ny Tompo, hosana amin'ny avo indrindra. Ritoaly zany Tompo, ritoaly tranainy be zany, ritoaly israelita zany zay atao rehefa misy mpanjaka vaovao apetraka amin'ny sezam-panjakana. Ambara amin'izany ritoaly tranainy zany fa Jesosy no mpanjakan'i Israely, Jesosy no zanaky Davida,
izy no Mesia, izy voahosotra avy tany an-danitra ho famonjena ansika taranak'olombelona. Izany dia arak'izay nampanantenaina, izany dia arak'izay teny fikasana nataony Tompo tamin'ny Davida rainy, ary izany no fototra sady antony ansoanso nataony vahoaka hoe Hosana, Hosana ho an'ny zanaky Davida. Taloha ela be zany, tamin'ny andron'ny Saoly mpanjakan'ny Israely, raha nampahory ny Israely ny tafoka Filistina, dia Davida indrindra no ilaina mono any Goliata goavambe fa nalahy ny tafoka Filistina. Ary rehefa nahavitan'izany asa lehibe zany izy dia niakatra tao Jerosalema. No hobian'ny olona ka nataony hoe Saoly nahafaty arivorivo fa Davida kosa nahafaty alinalina. Fiobiam-pandresena zany Tompo, fa mihoatra lavitra noho izany ity zanaky Davida arak'izay resika eto ity dia Jesosy zany. Jesosy nandresy ny ota sy ny fahafatesana ary ny fanjakany devoly. Fa iny ihany koa Tompo, ara-tantara moa zany dia ny prince mpandova fanjakana natao hoe Nebokadnezara, mpandova fanjakana Babyloniana izy io zany, ny rongo fiadiana izy, ny taingy soavaly no hodidin'ny mpiantafoka maro be analinalina, niakatra tao Jerosalema izy. Tsy hitondra soan'ny Jerosalema naoviana nefa izy, fa tonga handravany Jerosalema izy, tonga mba handevona azy izy. Eto dia misy anankiray Tompo, misy anankiray eto zay arahan'ireo mpianany sy olona maro koa zay vavolombelon'ny teny sy asa nataony, vavolombelon'ny anso ho amin'ny finoana sy ny fibebana ihany koa izy, sy mba mirongo fiadiana izy na dia kely akory azy. Mitaingina boriky izy, miakatra ao Jerosalema. Jesosy zany Tompo. Izany dia arak'izay nampilazaina ny Zakaria mpaminany hoe lazao misoina zanakavavy, indro ny fanjakanao avy foanao. Malemy fanahy sady mitaingina boriky dia zanaky ny boriky miasa. Misy zavatra aloha mila heloisika fiangonana amin'izao fiakaran'i Jesosy ao Jerosalema izao, amin'izao alahady ny sapandrofia zao. Voalohany dia ao ny feon'ny mpianatra sy olona maro zay vavolombelon'ny teny sy asa nataon'i Jesosy, sady feo fikarainana zany no feo fiderana ihany koa. Sarovana amin'izany ny salamo zay be dia be izy eo am'boky salamo ao. Ny salamo fitarainana rehetra dia sy mba fitarainana no tena antony fa fiderana. Tsy maintsy miafara amin'ny fiderana ny salamo fitarainana rehetra amin'ny soratra masina. Ka eto ny vahoaka miansoanso dia fitarainana zany sady feo fideranan'Andriamanitra, feo fideranan'i Jesosy zay noany fa zanaky Davida. Nahoana ny mino an'izany izy? Asan'ny fanahy masina zany. Na dia tsy voalaza aza zany Tompo dia noana fa asan'ny fanahy masina zany. Fa tsy mba misy olona mahay manondro an'i Jesosy na mahay manatona azy raha tsy tarehin'ny fanahy masina izy. Mila manambatra ny fosika sy ny feosika koa isika fiangonana, dia manambatra ny fosika sy ny feosika amin'ireo olona marobe miaraka amin'ny mpianatra reo, mianso manao hoe Hosana ho an'ny zanaky Davida, Hosana ho ny avo indrindra. Anso famonjena zany, mianso famonjena ny olona, mianso famindram-po ny olona, satria tarihin'ny fanahy izy hahalala fa ity zay eo akaikin'ity dia Jesosy zany, Jesosy no zanaky Davida, izy no mpamonjy. Toa sy re feo Jesosy
ao anatin'izany. Toa mangina izy. Ny fanginan' Jesosy anefa dia miteny zany. Miteny lavitra ny fanginan' Jesosy. Ary dia mila heno isika fiangonana koa zany feo ny fanginan' Jesosy tompo zany. Inona no ambaran'izany tompo? Ny voalohany dia asan'ny fanahy masina, arak'izay resika teo. Ny fanahy masina no miasa miteny sy asa nataon'i Jesosy ka mahatonga azy ireo hanaiky fa Jesosy no zanaky Davida. Sy asan'ny nofo zany, sy asan'ny fisainan'olona zany, fa asan'ny fanahy zany, asan'Andriamanitra zany. Fa rehefa mangina kosa Jesosy dia inona no ambaran'izany? Sy manankolazaina ve ny tenany? Sy atoko. Ny ambaran'izany dia zao, mihaino Jesosy. Rehefa mangina tahaka an'izany Jesosy dia sady mihaino izy no mijery ny zavatra rehetra. Ny fihenoan'i Jesosy dia lasa lavitra kokoa noho ny fihenoantsika taranak'olombelona mpanota. Ary ny fijeriny dia tahaka an'izany, midadasika ny fijerin'i Jesosy. Izany fihenoan'i Jesosy zany no fototsy ny famonjena toko. Izany fototsy ny fanavotana. Fa raha sanatria ka nanesy tadiny io Jesosy io dia velomany amintsika moa toko. Fa noho Jesosy zay mihaino, manongila sofina, toa mangina izy, kanefa tena mihaino tsirairay ansika izy. Filazantsara lehibe tokoa ny fihenoan'i Jesosy. Fototsy ny fiainam-bavaka zany, fototsy ny fanavotan'Andriamanitra asika taranak'olombelona mpanota zany. Eo anatran'izany dia mila mianatra amin'i Jesosy isika. Iza moa ny hianara asika raha sy izy ny mpampianatra asika. Zay ianara asika aminy dia zao, rehefa mihaino dia mandray ny teny zay henona. Mba hampisy ny tena atao hoe fihainona tokoa dia mila mangina ny olona. Raha sady miresaka nefa mihaino dia sy heno ny teny zay alefany zay miteny. Dia mila mangina sika raha te hihaino an'i Jesosy tokoa isika. Mba zao sika mihaino ny teny Jesosy dia mila mangina isika. Zany fanginana zany nefa dia sanatria sy hoe sy mahay miteny, sanatria sy hoe mona, fa tena fihainoana zany, fandraisana ny teny zany. Tahaka zay lazaina amin'ny mpaminany Jeremia hoe indro ataoko ambavanao ny teniko, ny fametrahan'ny tompo ny teny ao ambavasika dia ny fihenoasika azy. Ary ny fihenoasika azy dia ny fanginasika. Sambatra sika fa manana an' Jesosy zay toa mangina izy, kanefa ao anatin'izany dia mihaino izy. Mihaino ny feon'ny mpanota rehetra izy, ka mamela ny heliny sy manadio azy ho afaka amin'ny sy fahamarinana rehetra. Amin'izao alahady ny sapany fia zao dia zava-dehibe ny mijery an'Andriamanitra, zava-dehibe ny mihaino an'Andriamanitra tokoa, zava-dehibe ny mankalaza azy, mankalaza an'i Jesosy zanany. Raha mahita sika mandinika ny sapany fia na ny sapakazo na ny lamba velatra eny amin'ny arabe dia fanaovana mandrosoa an'i Jesosy zany toko. Mampandroso azy sika, mampiatrano azy sika, mampiatrano azy anatin'ny fo sy anatin'ny fanahy sika. Ny tena fampiatranoana an'i Jesosy dia ao am-po. Ny tena fampiatranoana an'i Jesosy dia ao anaty. Mihoatra lavitra noho ny famelana lamba zany na ny fanapahana ratsakazo hahaka eny an-dalana. Eo anatran'izany dia mila mibebaka sika toko. Inona moa ny fibebahana? Ny fibebahana dia fanenenana zany, fanenenana noho ny amin'ny ota zany. Ka dia mangataka amin'ny fanahy sika mba ho afaka
hamafa ny fositsika ho afaka hisavagna agnatin'ny fositsika. Savao ny foko, savao ny fonao, savao ny fositsika tsirairay fa tena asa lehibe zany, sy asan'olona zany fa asan'ny fanahy, nefa isika no asainy manao azy koa. Ibebaha zay no hitaoman Jesosy asika mifanginany koa. Voninahitra ny ao an'Andriamanitra ray sanaka ary fanahy masina zay hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandraka zay. Ray sy fitaliana. Ho aminareo rehetra ny fahasoavan'i Jesosy tompo, ny fitiavan'Andriamanitra ray sanaka fanahy masina hatramin'izao ka ho mandraka zay. Amen.